tany androny alady lasa teo moa no tombosaina tesy amin'ny lapany fanatanjahantena ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy nan'izany CJSO izany ary anisany fambara sahady ny prestation tsara izay nataon'ireo mpanakanto tonga teny toerana nanome fahafaham-pony vahoaka malagasy ireo vahoaka tonga anjery tao amin'ny lapany fanatanjahantena ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy. Farany lalao nafana kosa teo amin'ny andro voalohany dia ny fifandonana teo amin'ny zazalahy izay nahitana ny ekipany Maurice manao mena sy ny ekipany Seychelles manao fotsy. Azo lazaina fa andrarezina anankiroa eo amin'ny zazalahy ireto mpandray anjara ireto satria dia samy manana ny traikefa sy ny fahaizany. Sangy teo am-piandohany lalao aloha dia ny ekipany Seychelles no hita tena vonona andrombaka ny fandreseny. Tsy niandry ela nefa dia nireagira ihany koa ny ekipany Maurice amin'ny lalany filalaovana any amin'ny L. Tsy nakivy ny ekipa Seychellois nefa izany fa dia niezaka nanao totoafo tanteraka tao amin'ny fiarovana ity ekipany Maurice ity izy ireo ary tsy nahagaga raha nitarika teo am-pianohan'ny lalao. Nieritseritra ny ekipa Seychellois fa hitoy hatrany izany fahombiazan'izy ireo izany saingy nanomboka teo amin'izay dia nandray andraikitra ny mpiandry safokazy ity ekipany Maurice ity. Nanomboka nametraka taktika teo amin'ny fiarovana amin'izay ny Mauricianina ary indrindra amin'ny alalan'ny mpiandry safokazo dia sahirana tanteraka ry zareo Seychellois mahita baolina maty ao amin'ity ekipany Maurice ity. Najanona teo ary ny resaka puissance na ny angovo an'ny Seychellois nio teo amin'ny afetsifetsena indray ary dia hita naomby izany. Tsy maintsy nakatao mory ny Mauricianina ary avy hatrany dia hita fa nahitana fahombiazana izany satria niakatra tsy moramora teo amin'ny isa amin'izay ny ekipa Mauricianina. Misesy mihitsy aza ny fahombiazana ho an'ny mena satria dia nitarika tamin'ny isa mazava efa ho telo be izao izy ireo tao aorianan'izay. Nanamafy ny fiarovana amin'izy ary ny ekipa Seychellois mazava ho azy nanome contre-attaque maro ho an'izy ireo izany mba hahafahana miverina eo amin'ny isa iray. Saingy indraindray mampitovy ny fikoropahana sy ny hafainganam-pandeha ka avy hatrany dia vina lafo izany eo amin'ny valim-panafiana hoentin'ny Mauricianina. Na tsy naomby aza teo dia naomby ihany tany amin'ny farany ity ekipa Mauricianina ity. Nandresy tamin'ny isa mazava 20 no 20 any ity ekipan'ny Seychelles ity. Averitsika enoana kely aloha ny ambition ny équipe mauricienne amin'ity fifaninanana ity. Notre objectif c'est de retourner à Maurice avec une médaille.